Hotanterahana ny faharoan'ny volana aprily ho avy izao ny fananana iratsam-pirenena voalohany eo amin'ny Pancras zany izay zareo Réunionnais no tonga voalohany eto amintsika hikatroka amin'ny Madagasikara amin'ny ity fananana ity. Mitondra fanazavana mikasika indrindra izay ny tompona andraikitra ny Pancras eto Madagasikara Andriamatoa Parfait Rakotonivina. Ya, efa fotoana elaela tokoa ny nanomananay ity rencontre internationale ity eo amin'ny taranja Pancras moa ny anaovana an'izay amin'ny faharoan'ny volana avril ho avy izao izay atao amin'ny kianjan'ny tafin'ny Mahamasina. Iona ny ekipa avy atsy La Réunion sy ny ekipa avy eto à Madagascar. Ny mikarakara azy moa dia ny association Perfect Fighting Commission Kempo et Discipline Associée izay mamondrona ireo karazana taranja haiady Pancras, Kempo ary ny MMA. Mety katrokady firy no atao anatin'ny fifaninanana io ho an'ireo izay tsy voasafidy ao anatin'ny ekipa voafantina kosa mety isy zay ny hetsika hafa ho atao azy ireo. Ya, misy katrokady eo amin'ny 20 no omanay amin'io national sy international zany. Maro ireo combattant izay tena lina tokoa raha vao misy fotoana hoe anaovana combat zao. Fa zay tena tsara indrindra zany mampanaovana le rencontre international. Valo eo catégorie amin'ny international, ny amin'izay dia national. Ny international moa zany dia Pancras daholo, fa ny international kosa dia izy kombana Kempo hitantsika eo. Mahakasika ny fanomanantena ho an'ny ekipa malagasy manomboka roviana ny fampifondrona. Efa nampimanina moa zany ireo combattant izay vonona hiatrika an'io. Atao rapitso ny regroupement voalohany izay ahitana ny tena ifatenana hoe iza ny présélectionné ao anatin'ny ekipa malagasy. Dia arinan'izay any amin'ny tapaky ny volana mars any vao tena hita ny tena deuxième regroupement, vao tena hita hoe ianona tokoa tena isolotena antsika malagasy amin'ny rencontre internationale. Ny fahitanao ny fankafizan'ny malagasy an'ity fifangaroana haiady ity? Tena taranja tian'ny malagasy ny haiady mifangaro. Hita taratra zany rehefa misy hetsika karakaraina ireny dia maro dia maro tokoa ny mpandray anjara. Ankoatran'ny eto Analamanga dia misy ihany koa ny any amin'ny faritra Itasy, Boiny, Vakina Karatra, misy koa ny efa mangataka ny hitra tao anatin'ny fikambanana izao amin'izao fotoana ny avy any Diana, ny avy any Menabe dia efa tombotsy kelikely. Efa eo an-dalam-pikarakarana ihany koa zay maharadalana ny anaovana ity taranja ity eto Madagasikara eo ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena ny anananay fahazahon-dalana tena mazava tsara zany. Efa nisy moa fangatahana fihaonana tamin'ny governement minisitra mbola eo an-dalam-piandrasana zay zahay zany ary efa nisy resaka ny fanaovana matetika tamin'ny directeur-ny sport fédéral, efa nisy resaka ny fanaovana matetika tamin'ny directeur général du sport mikasika ireo taranja ireo. Dia iny fanadihadiana ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no entina mametraka ny veloma ho andram-piona ho amin'ny herin'ny toy izao indray. Isorana betsaka ianao tany tokantrano tany nanaraka ny fandaharana. Isorana ihany koa ireo namana teknisianina niara-ny asa tamin'ity androany ity teo ny namana Bosco, eo ihany koa ny namana Nani izay nandrindra ny sary tany tokantranontsika rehetra tany dia izay ary no masaka azy naroso dia manome fotoananao ny fandaharana mahery amin'ny herin'ny asa diny fa amin'ny herin'ny androany ilay fotoana lehibe izay anarahantsika ny fanolorana ny trophée mahery 720 ho an'ireo atleta navita dingana lehibe tamin'ny taona 520 iny dia manome fotoananao zany ny fandarana mahery ho amin'ny herin'ny toy izao. Veloma tompoko.